Manoloana izao zava-misy amin'ny firenena izao moa dia nivoaka amin'ny fahanginana ny filoha Andry Rajoelina. Manoloana ny hetsika niteraka fandrombana ary ny fanombana fananan'olona sy orinasa maro dia manameloka ny fihetsika fanapotehana sy ny fanapotehana tiana apetraka eto amin'ny firenena ny tenako hoy ny filoha Andry Rajoelina. Tsy vahaolana ny fampisaram-bazana sy ny fankahalana, ny fifandolana dia mitarika fanapotehana ary tsy misy manana tombotsoa amin'izany mihitsy ankoatran ireo tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa manokana afaka manarina isika afaka manangana. Noho ny farany moa ity filoha Andry Rajoelina ity dia nilazany hoe mirary fahasalamana feno ho an ireo zay naratra ary miantso ny malagasy rehetra ho tony. Ny omaly moa dia tsy niafina amintsika intsony fa nisy ny hetsika izay nataony vahoaka izay Leo Delestazy leo fahatapahan-jiro ka mitaky izany. Nandritra ny io fihetsikehtsehana io moa dia nisy ny mpitandro ny filaminana ary nisy raha teo ny fifandonana. Vokatra izany dia nisy ireo mpitandro filaminana naratra, nisy ihany koa ny vahoaka izay nanao fihetsikehtsehana ka naratra ihany koa. Fa ny zavatra izay tena nahagaga ny maro ny andro omaly dia rehefa nanao fihetsikehtsehana ny vahoaka izay nitaky hoe Leo Delestazy sy fahatapahan-jiro dia betsaka ny mpitandro ny filaminana, fa rehefa tonga ny ariva mody masoandro dia nisy ireo nandroba fananan'olona fa tsy hita ireo mpitandro ny filaminana. Ka nahatonga ny maro tafametra-panotanina ny hoe aiza daholo ireny mpitandro ny filaminana ireny. Ny vahoaka manao hetsika ara-dalàna dia sakanana, fa ireo olona mandroba tsy ara-dalàna kosa dia jerena fotsiny tsotro zao. Inona ny tena zava-misy marina hoe ireo zay mpanara-baovao manoloana ny zava-misy eto amin'ny tanindrazana. Rehefa nanomboka nafana moa ny fihetsikehtsehana ny andro omaly dia navoaka i Baba sy Clémence ary ny andro androany dia nanao fanambarana i Ramatoa Clémence. Manameloka ireo mpandroba hoy Clémence Raharnirina. Nilaza moa ity Ramatoa ity ny hoe manameloka amin'ny heriko rehetra mantolo ireo andian'olona nalefa sy navelana androba sy nandory fananan'ny malagasy tsy manantsiny ny tena hoy Clémence Raharnirina raha nanao ny fanambarana tao amin'ny pejiny. Anisany nambarany ity Ramatoa ity ihany koa ny hoe manameloka ny sarintsarina couvre-feu kanefa tsy nisy mpitandro ny filaminana na iray aza nanakana ireo mpandroba. Miombompo amin'ny ireo naharamboina ary mangataka tolo-tanana amin'ny malagasy ho an'izy ireo ny tenany midera ny herintsaina ireo mpitaky ny zony ihany koa izy manoloana ny zava-nisy ny andro omaly. Ny antoko Freedom ihany koa dia nanao fanambarana ary nahatonga solombavambahoaka teo aloha Andriamatoa Rosy nilazany hoe ity Ramatoa ity koa dia tsy mba mahay mangina fa miteny foana na dia efa mafana aza ny raharaha. Toy izao moa ny fanambarana izay nambarany antoko Freedom. Efa voahomana hatry ny ela ny hetsika mba hanonganana ny fitondrana ankehitriny hoy ny antoko Freedom. Voapirofo taorian'ny hetsika natao omaly izay voalaza fa hitakina ny famahana ny famatsiana herinaratra sy rano fa fambolena korontana ara-politika efa hatry ny ela izy io hanonganana ny fitondrana ankehitriny. Nanambara ihany koa izy ireo fa manameloka amin'ny herin'ny rehetra taorian'ny fandrombana sy fandorona izay nianjady tamin'ny tranon'ny filoha nasionalin'ny antoko Freedom na ny loholon'ny Madagasikara Lalatina Rakotondrazafy. Manoloana io fanambarana io moa dia nilazany solombavambahoaka Rosy ny hoe fa maninona raha mba mangina amin'izay. Ity Ramatoa ity dia tsy maintsy miteny foana hoy solombavambahoaka teo aloha Andriamatoa Paulbert Rosy Rahasimanana. Zay moa ny mikasika aniny fanambarana izay nataony antoko Freedom iny ary fantatra miparitaka ao anatin'ny tambanjotra ihany koa fa mahay ny tranon'ny Lalatina, mahay ny tranon'ny Navra Oldinina ary mahay ihany koa ny tranon'ny Andry Ratsivahiny. Nanambara ihany koa ny avian'ny Toamasina Barikadimy fa ny androany dia amin'ny 7 ora maraina dia hantomboka ny fihetsikehtsehana. Ny andro ny 24 septambra ny hetsika efa misy ny lamina napetraka ireo mpianatra ho fiatrehana izany fa masina ny tanindrazana hoy izy ireo raha nanao ny fanambarana. Eo anatrehana izany ihany koa dia nanao fanambarana moa ny solombavambahoaka ny Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka. Kalma isika eto Toamasina fa misy raha iova tsy ho ela hoy ny fanambarana izay nataony ity solombavambahoaka ity. Tao anatiny ity fanambarana izay nataony solombavambahoaka ity moa no nilazany ny hoe miantso anareo mpitandro ny filaminana tsy hanao herisetra amin'ny vahoaka
vahoaka efa nanao hetsika milamina izahay fa ireny no nahazo anay izao vahoaka tsy misy mitarika nefa mbola ireny koa ny mitranga koa miantso ny vahoaka eto Tamatave aho ho kalma fa efa misy raha iova tsy ho ela araka izay tiantsika hoy ny fanambarana izay nambarany Ndolaratsiraka fa ny zavanisy tany Antsiranana na Diego Ceres dia ny ora vitsivitsy izay dia fantatra fa nangoronentana avokoa ireo mpivarotra ao bazary kely satria raikitra ny torabato ataony ireo mpanao fihetsikehtsehana fa ny any Mahajanga kosa dia nandefa hafatra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ny solombavambahoaka ny Mahajanga Andriamatoa Afakandro Christian toy izao moa ny hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka ity Mahajanga ho an'ny forsa dia arahinareo maso ankaiky asimokely fa misy zavatra tsy milamina ao hoy ny hafatra izay nambarany solombavambahoaka Afakandro Christian rehefa nilaza izay fanerana izay moa ity solombavambahoaka ity dia nandefa hafatra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ataovy ny fidinana andalambe fa aza manimba fananan'olona vahoaka endry isika tolona no atao fa tsy fanombana zavatra hoe ity solombavambahoaka ity raha nandefa hafatra mivantana izay miantefa amin'ny vahoaka Mahajanga izay vahoaka hoentiny zay moa ny any Mahajanga koa dia hivadika kely any Toliara isika ny ora vitsivitsy lasa izay dia toy izao hitantsika amin'ny sary zao ny eny manday Toliara nanao fanambarana moa ny mpianatra eo anivon'ny université Toliara ny hoe midina andalambe hanohana ny hetsika ataon'ny olom-pirenena manerana ny nosy izy ireo fantatra ihany koa ny androany maraina dia efa nihatrana eny ihany koa ny mpitandro ny filaminana araka ireto hitantsika amin'ny sary ireto hiresaka kely ny mikasika ny filohan'ny antirmerandoolona Andriamatoa Richard Ravalomanana moa isika rehefa miresaka any ity ray aman-dreny ity moa dia tsarona foana ilay teniny manao hoe tsy misy vahoaka maharesy miaramila tsy misy vahoaka maharesy tafika anisan'ny nalaza moa izany fanambarana izany tamin'izany fotoana ny omaly ihany koa dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ity filohan'ny antirmerandoolona Andriamatoa Ravalomanana Richard ity ary nametrahany mpanao gazety fanontaniana izy manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena manoloana ny zavamitranga eto amin'ny firenena ary namaly moa ity filohan'ny antirmerandoolona ity ny hoe fa inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena inona ny zavamisy eto tsisy ninona mitranga eto hoe izy raha namaly ny fanontaniana izay nanontaniany mpanao gazety ho faramparanatsika tanteraka moa ity video anankiray ity fa ny hamaramparanatsika azy moa dia hijery kely ireto fanontaniana izay napetraky ny maro tao anatin'ny tambanjotra sosialy ireto isika maro moa ny mametra-panontaniana ao anatin'ny tambanjotra Facebook ny hoe Eza Rivodije Eza Evarista Eza ihany koa itoavina rabe sy ireo rehetra izay administrateur ny PJ Serasera Mada izay tena mandrangitra ny vahoaka foana isanandro hoe ireo olona maro izay nametra-panontaniana tao anatin'ny tambanjotra sosialy zay ihany koa no nambarana ity videontsika anankiray ity fa hizara video be deabe moa isika androany koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy